Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Any amin'ny tany zareo sinoa dia misy sarina rajako 3 vita amin'ny tanimanga amidin'izy ireo eny amin'ny magazay maro. Ny rajako anankiray dia manampina maso amin'ny tanany, ny anankiray kosa manampina ny sofiny, ary ny sarina rajako 4 manampina ny vavany. Angano malaza teo amin'ny zareo sinoa tokoa ny andohan'ireto sary reto, ary dia nangalan'izy ireo lesona izany. Azontsika angalana lesona ihany koa. Rehefa jerena tokoa ilay rajako kely manampina maso amin'ny tanany dia nangalan'izy ireo lesona izany. Tapeny ny masonao tsy hijery zava-dratsy. Mampalahelo tokoa mantsy mazana fa sary ratsy ny tena mahaliana ny olona ny mijery azy, ka tsy mahagaga raha mora voataona hanao ratsy izy ireo. Manarak'izay dia aza vela hiteny zavatra ratsy ny vavanao. Raha tianao ny tenena ny olona tsara aminao dia aza miteny ratsy olona, satria izay afafin'ny olona no hojinjainy. Ankoatr'izay ihany koa dia nisy ilay rajako kely izay nanampina ny sofiny tamin'ny tanany. Azontsika andraisana lesona tokoa izany, satria tsy tokony hiaino resaka ratsy ny sofintsika. Raha misy namana miteniteny foana dia aza miaino izany. Raha misy olona mifosa aminao dia tapeny ny sofinao, tsy handre izany. Fa raha mahatandrina ireo isika, tsy miteniteny foana, tsy tia mijery zava-dratsy ary tsy mihaino resaka ratsy, dia tsy ho voataona hanao ratsy na oviana na oviana. Ary rehefa tsy voataona hanao ratsy isika dia atsiaro ho sambatra sy finaritra. Eny, izany tokoa no atao hoe toetra kristianina, mijoro mandrakariva. Ary ny firarianay dia ny tenenantsika, indrindra fa isika tanora tahaka ny Josefa, hanao hoe ataoko ahoana ny hanao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra. Genesis 3:7-9. Samy anam-pahasahiana toy izany avokoa ane isika rehetra. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa ampofa zamalaina, fartomotrany andro izao. Mandray tanana ny ankizy maneran-tany ny mpiandraikitra ny fandaharana ankizy mahay maka-toa. Mino izahay fa vonona hihaino tantara ianao izao, vonona ihany koa nanao fampiarana ny amin'ny lesona tsara izay fampizarana eto. Izay raika izy no ela fa endre tsara dia mino finaritra e. Mba mampitombo e! Tantara no soratany anitra ny Irina Arivony, andrenesana ao an'ny Fanja, Zoanitra ary ny Rainy. Ariary-jato, roanjato, telonjato, 500 sy 800, 1000 ariary. Efa betsaka kosa izany 900 sy 1000, 700 sy 1000, 2000, 500 sy 200 sy 2000 ariary.
hoe 524 ny fitambarany vola voangiko tato anatin'ny boatin-drakitra. Fa inony zato mampiorakoraka anao ato ry Karina? Fa vao lehibe sady mahafinaritra ny teneniko aneny e. Teneno ary fa miaino ahy e. Aleo aho hipetraka eto mihitsy fa hiaino any mademoiselle Karina. Zao neny a, vakiko le boatin-drakitra koa, de nisaiko ny vola tao anatiny, de faly afanangona vola be de be. Ohatrino izany? 524 be zao neny a. Tsara kosa zany. Fa ono ahy e. Naninona ny vakiana sady ny boatin-drakitra ao ry Karina? Tena tsy fantatry neny mihitsy le zavatra ataonay. Ataonareo siza ry Karina? Be fanontaniana koa tia neny tioka. Ka tsy maintsy manontany ny zavatra ataon'ny zanany ny reny ry Karina. Sao de manaonao foana tsinona ko nareo anie mbola ankizy de mila atory any amin'ny zavatra rehetra e. Nefa tena zavatra tsara binga ny ampiasaiko an'io volo io ry neny e. Zany ve? Mba mianatra mampitombo volo zahay ry neny a. Fa mampitombo vola hoana ry Karina? Ary izy ty lazaina hoe nareo aloha e. Ka iza indray raha tsy rindry e, le mpiara-mianatra amiko iny. Aiza nareo? Masaka ve sakafo fa tiana reraka dady e? Karina! Neny a? Aiza nareo mianaka e? Aty ambadika aty re zay e. Hoafa andraso vetivety fotsiny rainy a. Eny e, miandra aty aho zany e. Andao aloha sakafo ry Karina fa rehefa aveo toizana le resakitsika teo a. Sady tonga dada. Ndana sasao ingana ny tanana de misakafo. Allô? Rindra, Karina ihany, fa ahoana ki? Dia amfiry zany no atao le izy? Aleo ary any aminareo no atao le izy e. Ho avy any za rehefa aveo ka. Eny ary e, rehefa aveo zany a. Eny e, sady mbola hery amin'ny neninay koa a. Iyo. Iza le niantso anao teo ry Karina? Rindra neny a, sady hery amin'ny eny a fa ho any aminy a rehefa aveo miandry ao an-tranony izy. Dia ahoana aloha ny toy an'le resakitsika tamin'ny marainy e? Le hoe mampitombo vola ve? Zay indrindra. Tena mba mahaliana mihitsy ny aino antianareo hoe ampitombo volako. Zao ry neny a. Samy manisa ny vola ao anatin'ny boatin-drakitra ny avy a izay mpinamana rehetra. De mifanao fotoana amin'ny toerana anankiray a. De mampiady vola eo zay. Zany hoe de manisa 3 a. De tonga de miara-mampiseho ny vola any aminy ankizy tsirairay. De zay manana vola ambony indrindra miseho ao a, mahazo ny vola rehetra zay naseho teo. Vola be. Ndray ry Karina. Aleo azavaiko tsara neny fa ohatra ny tsaineny le anay. Ohatra hoe ny vola apetraka ao zao a, 500 de ny vola napetraka rindra 200. De raha mbola misy namana hafa tonga eo ohatra ka manome vola 300 izy, de ny volako zany mipetraka indrindra amin'izy 3 a, de lasako daholo ny vola rehetra naseho teo. Le napetraka niaraka tamin'ny volako zany. Zany hoe nanome 500 a zany a, de lasa nitombo 500 satria lasako le 200 sy le 300. Fitambarany volako zany ry neny, tonga de 1000 ariary. Ah? Mahazo vola be e?
zavadozana izany ataonareo zany rakizy miloko zany ny atao hoe miloka ary Karina andrekako amindreneniko lozany ataon'reto ankizy reto. Miloka? Eno a manao loka ohatran'ny ahoana zany neny? Zao no izy ry Karina. Eny tompoko. Tsy misy afa-tsy ny asa ataonao vokatry ny ezaka sy ny fianarana atao ihany ny fomba tsara sy mety ahazoana vola ratray lehibe nareo. Dia n'izao mbola kely izao ianao dia mianatra aloha. Rehefa mahay dia miasa tsara. Rehefa lehibe dia mahazo vola, fa tsy mety izany mampiady vola izany. Angalatra ny efarany. Ay ve zany? Zao ry Karina. Eny tompo. Raha manao an'izany mampiady vola izany nareo zao mbola kely izao dia lasa voatarika iloka tsikelikely dia tsy afaka amin'izany tsony mandra-pahalehibe. Lasa ka miasa. Ka inona zany ny ataoko ry neny? Zao hoe ny vola azonao reny ampirimo ao anaty boatin-drakitra ihany. Aleo hitombo ao izy, ampio ihany, ampio dia afaka ampiasainao iny vola iny rehefa misy ilana ho azy. Rehefa misy ilana vola maika, ohatra hoe te hamefamezana ho an'ny namana na te hividy famezana amin'ny fetin'ny dada na fetin'ny neny. Rehefa mandeha mitsangatsangana ny ao am-pianaranareo dia hividiananao izay zavatra mba tianao sy ny sisa rehetra Karina. Ay ve za ve mahalala ry neny saika ho any amin'rindra zao dia ahoana? Mahazo mandeha any ianao fa teneno amin'ny zavatra rehetra ny teneniko anao teo hoe tsy mety ny miloka. Eny ary neny ampirimiko indray zany reto volako reto. Ampirimo mihitsy ny volanao dia misaotra neny fa nahazo lesona tsara anankiray indray zandro any saika nanaonao foana zany ry neny. Tena efa niloka zany. Tsy hanao an'izany tsony aneny fa mifona. Dia indre tsara zany zanako izany eny tompoko. Eny tokoa rakizy, misy kilalao na zavatra ataontsika ankizy indraindray izay tsy fantatsika hoe mety na tsy mety. Dia izao antanio hatrany i dada na i neny na i zoky na ny mpampianatra fa afaka nampy anao izy ireny. Dia rehefa miresaka amin'i Jesosy isan'andro ihany koa ianao amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonao dia mangatà fahendrena avy aminy. Dia omeny izany fahendrena izany ianao satria mahay ny zavatra rehetra ho anao Jesosy. Dia manome fotoanantsika amin'ny manaraka indray. Radio AWR, ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Antoko-pihira taratry ny fitiavana Itaosy. Fotom-pahasambarana ny fahazazana raha eo idada sy neny, ka ny fankatoavana hatrany hatrany no atorony azy ireny. Olombalona tiany tanora andimbiny ray aman-dreny, lasa velizy ho fotsirora no avisa ianatromeny. Jesosy no atra tena mazava raha tamin'ny fahazazany, tafo izy tieny eo lalandava ahasoanao ray izany. Olombalona tieny tanora andimbiny
ny eto atany ka mety ho fenotomany raha teo maroandro tsy anatsiny atsaony didi fatimy olombanona teny tanora andimbiny ray aman-dreny lasa felizy ho fotsirora toavisa ianatromeny olombanona teny tanora andimbiny ray ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. awr manolotra ho anao feon'ny fanantenana. misaotranao manaraka trany ny onja-peon'ny feon'ny fanantenana na ny radio adventista manero an-tany. Miaraka aminao amin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao indray ny namanao Elion Andriamitanso. Andeha hanondrika ny lohantsika isika, hanakipy ny masontsika afahantsika mifantoka amin'ny vavaka na ny resaka ataontsika amin'ny raintsika izay ny an-danitra. raha izay ny an-danitro misaotranao izay manome anay tombonandro. Tsy sasatra izay misaotranao satria miendrika an'izany ianao. Tsy sasatra izay misaotranao satria manome anay mandrakariva koa ianao. Mangataka anao izay mba hanazava ny sainay raha handinika ny teninao ary mba handray ny teninao arak'izay tianao handraisanay azy, fa tsy arak'izay hamiliany satana ny sainay handraisanay izany. Angatahany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanazavany saina izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha isika hiverina amin'ny tantara ny famoronana ao amin'ny Baiboly. Andeha isika hihevitra ilay valiteny manatantara ny men'Andriamanitra ny Joba hoe taiza renao fony ao namorona n'izao rehetra izao. Andeha hiverina antsika any amin'ny toko voalohany eo amin'ny Genesisy izay miresaka ny amin'ny fahatanterahany izao tontolo izao, izay ny foronon'Andriamanitra raha mbola nivoaka teo ampelantanan'Andriamanitra mpamorona izany tontolo misy antsika izany. Avelanay ianao hamaky tsara izay voalazo amin'ny Genesisy toko voalohany. Ao amin'ny toko faharoa dia indreo fa napetraka tao amin'ny paradisa kanto ny olombelona, izany hoe efa nataon'Andriamanitra vonona avokoa izany zavatra rehetra, vao ny foronona ny olombelona ary napetrany tao anatin'ny edena kanto dia kanto. Nomena asa nefa izy ireo hanome anarana ny zavaboary rehetra ihany koa. Dia nolazain'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva fa ahazon'izy ireo hinanana tsara ny voany azo rehetra tao amin'ny sa, afa-tsy anankiray. Afa-tsy anankiray. Io anankiray io ilay nantsoina hoe hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Nasaina ny janona lavitra io azo io, reto olombelona no foronona voalohany reto. Kanefa ao amin'ny toko fahatelo dia toa hita fa nanatona akaiky loatra an'io azo io Eva, ary nandrefy eo misarika azy, ary ny teny tahaka an'izao: anky, efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo ny azo rehetra misa. Fanontaniana napetraky Satana. Menarana teo ambonin'ilay azo no niteny taminy, satria tamin'ny alalan'ny menarana nanatonany any Eva. Dia izao mivaly-teny nomeny Eva: hoy Andriamanitra hoe ny azo rehetra atao misa dia azona hinanana, afa-tsy tia anankiray ty ihany. Raha mihinana amin'io izay dia ho faty. Dia hoy ilay menarana hoe mazava loatra fa tsy ho faty ianareo, fa izao ny marina, fantatr'Andriamanitra fa raha mihinana ny voany ty azo ty ianareo dia ho tahaka azy, alalany tsara sy ny ratsy. Nataon'ny Satana izay ampidirana fisalasalana ao amin'ny sain'i Eva aloha mikasika izay zavatra nolazain'Andriamanitra taminy, dia ny hoe
ity azo anankiray ity tsy azonareo hinanana fa raha mikitika amin'izany ianareo mihinana amin'izany ianareo dia ho faty. Nanoloana safidy anankiray zany eto eva, atoky an'Andriamanitra sy ankato azy na atoky ilay menarana izay niresaka taminy. Ny safidy ny hinana ilay voankazo eva indrisy, ary nanaraka azy tamin'ny tsy fankatoavana n'Andriamanitra koa i Adama. Teo ny niova ny zavatra rehetra, satria nisy zavatra hafa niseho tao ambadiky ny sehatra. Asa raha fantatrao avy aiza reto i Satana ity, ary ahoana ny fomba natongavany teto amin'ity tany ity? Nazera avy tany an-danitra izy io. Ao amin'ny bokin'i Ezekela dia ambaran'ny Baiboly amintsika ny amin'ny anjely anankiray izay nikomy tamin'Andriamanitra. Ao amin'ny Ezekela 7:20, 420 sy 420 no ahitana an'izany. Ezekela 7:20, 420 sy 420 izay mivaky tahaka an'izao. Ianao dia kerobima voaositra, tsy nanantsiny ianao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka tao aminao. Io anjely io dia nantsoina koa hoe Losifera. Kanefa ao amin'ny bokin'ny Lioka dia hoy Jesosy, ao amin'ny Lioka 10:17, Lioka 10:17, izaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Io anjely lavo no ilay fahavalo voambara ao amin'ny tantaran'i Joba. Izy ilay miapanga ny olombelona hoe tsy mahatoky. Io anjely lavo no niresaka tamin'ny Eva tamin'ny alalan'ny menarana tao amin'ny Saidena. Ao ambadiky ny sehetry ny tantarany taranak'olombelona dia misy toe-javatra hafa tanteraka miseho zany. Nikomy tamin'Andriamanitra Losifera io, anjely tany an-danitra ny izy io naniry haka ny fahefan'Andriamanitra izy. Ny fiatsika olombelona mahazatra manoloana ny fikomiana moa dia ny mandringana ny mpikomy. Ka nahoana ary ny tsy nanao zany Andriamanitra? Ny valiteny anankiray dia izao: tsy afaka nandringana ny Losifera Andriamanitra satria tsy nanana fahefana hanatanterahana an'izany. Kanefa araka ny tantara dia Andriamanitra namorona Losifera sy ny voary hafa rehetra. Hita arak'izany fa tsy ho sarotra amin'ny mihitsy zany ny andringanana ny Losifera. Nanana ny fahefana izy zany raha ny marina. Ka nahoana ary, inona ny zavatra nitranga? Nahoana ny tsy naringan'Andriamanitra avetrany Losifera? Angamba ny fomba hitantsika ny valin'io fanontaniana io dia amin'ny alalan'ny fiverenantsika amin'ireo fanomezana manokana nomen'Andriamanitra ny olombelona. Raha nanome ho an'ny olona ny fahafahana misafidy Andriamanitra, dia azo heverina fa ny anton'izany dia ny mba hahatonga ny olona ho afaka ampiasa ankalalahana zany fahafahana misafidy izany. Raha zavaboary tsy manan-tsafidy ka mankatoa azy mandrakariva ny tian'Andriamanitra ho foronina, dia afaka namorona robô izy. Raha isorona ny fahafahana misafidy ankalalahana eo amin'ny voarin'Andriamanitra, dia hiala miaraka amin'izay koa ny fahafahana manao fahatsoany. Kanefa raha tsy eo ny fahafahana misafidy ankalalahana, dia tsy mety hisy ny fifandraisana. Mety ho azonao atao ny hatonga olona anankiray handany fotoana miaraka aminao amin'ny alalan'ny fandrahonana na ny fanambazana. Kanefa raha tsy misafidy ny hosakaizanao izy, dia tsy mifandray aminy ianao. Mazava loatra, mety tsy hanao tsy aminao mihitsy izy satria matahotra anao. Kanefa tsy misy fifandraisana mpitiavana eo aminao sy izy. Raha heverintsika no arian'Andriamanitra anana fahafahana misafidy ankalalahana koa ny anjely, ary naniry hifandray amin'izy ireo izy, dia hitantsika fa Losifera dia nanana fahalalahana nikomy tamin'Andriamanitra koa. Ary inona ny mety ho vokany raha naringan'Andriamanitra avetrany Losifera rehefa nikomy? Ny voary hafa rehetra dia ho nijery an'Andriamanitra amin'ny tahotra ny amin'izay mety ataony raha miopefy izy ireo, ary dia ho foana ny fahafahana misafidy vokatra izany. Indrindrandrindra ny fankatoavana ampitiavana. Noho izany dia norohan'Andriamanitra avy any an-danitra Losifera mba ho eto an-tany, ary ankehitriny dia fantatra fa izy ilay fahavalo, Satana,
ary tao amin'n'isay edena dia satana ny nakafanahy Eva mba tsy hatoky an'Andriamanitra. Nakafanahy Eva izy mba hanaraka azy ikomy amin'Andriamanitra. Rehefa nisafidy ny anaraka fikomiana amin'Andriamanitra ny olombelona dia niova tanteraka ny zava-drehetra nanomboka hatreo. Fantatsika tsara fa nampitandrina ny Adama sy Eva Andriamanitra fa raha mihinana ny amin'ilay voankazo izy ireo dia ho faty. Dia izany tokoa no nitranga fa langa be ny any Satana. Nanomboka tamin'io fotoana io dia tafiditra teo amin'ny fiainana eto amin'ity tany misy antsika ity ny fahafatesana. Nanomboka tamin'io fotoana io dia niaantitra i Adama sy Eva ary maty. Tsy rozy fotsiny nanjary naniry fa nanjary misy tsilo ny taony. Tsy voankazo sy legioma ihany ny maniry fa misy koa ny ahidratsy. Tsy fiainana sy fahasalamana maharitra ny misy fa aretina sy fanaintainana ary fahafatesana. Zany ny vokatry ny fihetezana iresaka amin'ny Satana sy hanaraka ny toroheviny. Inona ary no azon'Andriamanitra natao ianao? Tsy nisy fomba azo natao ankoatra ny fanapahana, hitsingerina tsy misy fetra ny fahoriana sy ny fahafatesana, hiarovana ny fahafahana. Nisy fomba anankiray, misy planina anankiray izay nataon'Andriamanitra mba ho famonjena antsika olombelona, ary raha manaiky an'izany planina izany ianao dia ho tafaverina aminao indray lay edena fa izay. Ilay Andriamanitra tsy mahay mandanga no miteny an'izany, ary dia hodinitsika izany amin'ny manaraka. Manao mandra-piona vetivety ny namanao Eliandria Mitanso. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Ansaina mpitiavana indray ary ianao anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Anaraka tantara anankiray isika dia hisintona lesona amin'ny alalan'izany tantara izany avy eo. Mba omeo kely ahy lesy bika eo akaiky ny laory toma amarako an'reto tsaramaso reto a. Aiza lety zany a? Io akaiky la io lesy a. Tre, fa nda andeha atsaka gafy raha? Maninona? Fanakay zary ny sainlay. Sobika ve asiana rano e. Otre, fanga tsy ny akory ny tadiaviny firay. Mandy ny tena loro toma. Sobika asiana tsaramaso no ilaiko, fa inona no nampiasa saina ny tome. Tsaza ray, sa misy tovavy malasalasa saina ny landray ano any? Sa nandrebrebo ry Justina, ry Mélanie, ry zety kely sordimona be. Aza mirediredy eo letsy ry fra. Anteo aza letsy vototra ko hitady raharandray. Fa naninona ry toma? Tsy mety letsy a. Mitady ho fetsy ko raha tsy nako. Fa ahoany? Entina mijery ragasy olona ity izy a. Ko maninona kosa moa zany? Fangaly ity vita an'izany e. Fa mba hividianana an'le kapaitalina le misy tadiny mirandrana sy mifatopatotra ireny ony. Dia akanjo ambony ambany ony mba atao fatsiarovana. Dia elahy aloha en'olona miaraka amin'ny poketra mitovy loko aminy. Ko raha tsy ndeha isora-panambadiana letsika. Memezy eo ty elahy. Tsy an'lany leliko hoe asino izy.
rehefa mba tosoratra zany lesy de vodiondry a mba miantahanta amin'ny tomy makosy izy ty letsy antsy voaray volana mahery velo tia nyrahana de efa ho be komandsala am'izany a zay nareo zay en'olona fa maninona raha mba voanjo na pomany nangatany tonga de ividianako sira ray sase mihitsy ty izy raha ohatra ka tiana sady en'olona reny le tia bebe androfana kokoa sady elaela mitsako eny ihany marina miaikalahy marina ny aza letsy tikiran'ilona anaovako ty tsitsina mafy mihitsy tsahako anaovana isan'andro san'andro inona ny antony ozy lahy mba hitsinjovako ny vody andro merika altya ko ny azo tonga de ataka amin'ny savon-danitra be ko raha tsy adalale ko zany kosa ny lesy mahazo rehefa amity en'olona tsara hery taona altira be indrindra de boka anytrosa fiainana tsy milamity dray oka ihany alory fra ka tsy anambady zany lahy zanga mono laza fa tsy anambady fa oka aloha sainina tsara no avy so de manao raha oso jamby eto olo tia ka any akady ny afarana marina mihitsy aloha zany hevitro tomin'izany afa ny fiainana taloha fa raha amin'izao vanim-potoana iainantsika zao no tsy manana tanjona fa manao hoany fa hoany fotsiny de tsy lasa lavitra eo mihitsy zao ary letsika mbola eto amin'ny dada sy mama nefa mahatsapa fahasaharana aneo amin'ny fiainana ko maika letsy fa raha mialato nefa sanatria hoe tsy manana zavatra tsaratsara kory lahy iantokano avy de ahoana very raha amin'izao tokoa moa lesy ny mahabe voka zanak'olona sanatriavina de inona moa fa mamelona zanak'olona lehilahy de hitaiza zaza fa tsy afaka ny fianarana tsony de ho mafiady foana zany tsy mba afaka hanana asa tsaratsara kory de tia ny tena olanako raha sendra ny vehivaviko daladala lahy amin'izay lazay fa hoe tsy mahavelona azy de lasa ity izy mivary tena na mitady vady hafandray kinina fatsipotika ny fiainana ty izy mangalangala-pity ihany tratry ny aretina koa ianao de voro eo de efa mamanga ny fahoriana altya fiainana tsaratsara ny tadiavy nanjo inona ny ao fianarana amin'io tsy vita ny asa zara raha mahavelona sanatria koa lesy ny vadika ifampizarana amindry zalahy ny aretina amin'io amin'ny tatao eo atapindohany lahy ny adi-tsaina mikiky mango ny fotsiny aleo lesy mandinika vo mandray fanapahan-kevitra sy ananana tanjona tsara eo amin'ny fiainana aloha letsy ny fitorana raha te ho faly any oriana marina lesy ny hevitra elarana janonlahy aloha ny fiarahan'lahy tamin'ny pelazia matetika mantsy tsy miaraka amin'ny mahasoson'ny mahafinaritra fa angaly ty adiny lahy le tenin'ny dadabe hoe ny mahasoa aloha fitaina raha te ho finaritra any oriana de izay ry tanora ny tena namana manampy anao hitomby fahendrena sy fahalalana manampy anao ahatratra ny tanjona kendrena amin'ny fiainana hitondra vahaolana maharitra sy azo antoka ho anao mahaiza misafidy namana tsara inona indray ary no torohevitra fo hiazonao apetraka ho an'ny mpiaino antsika nanaraka ny fandaharana teo Elion Andremitansoa ny fiainana tsy manana tanjona hono dia toy ny lakana tsy misy fivoy mandeha amin'ny rano Maria tsy voasakana ny tsy sosa izy saingy tsy maintsy any amin'ny riana mahafaty no hiafarany tsy maintsy any akady no hiafarany ilayntsika tanora ny manana tanjona na dia
mbola tena kely azy isika mizatra mametraka tanjona amin'ny zavatra izay atao ary izany dia ho lasa fahazarana ao antsika tsy ala mihitsy na efa antitra aza isika. Antoka lehibe eo amin'ny fahombiazana amin'ny lafiny rehetra mihitsy ary koa ahafahana mifaly amin'ny fiainana any aoriana ny fananana tanjona amin'ny fiainana ankehitriny. Misy ny atao hoe tanjona foezaka, misy ny tanjona lavitrezaka. Kanefa dia ilaina daholo ireo, ny foezaka mantsy no miantoka ny lavitrezaka. Ilaina ny manao drafitra ary azo atao ny manome torohevitra tsotsotra ho anao raha te hanomboka hanao an'izany ianao. Raisa aloha ireo velaram-piainana tsirairay maha-olona anao, ny ara-panahy, ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-piaramonina. Mbola miampy izy amin'izao fotoana izao hoe lafiny ara-pihetsepo. Azonao raisina tsirairay ireo. Raiso ny kahie dia soraty ny amin'ny lafiny ara-tsaina ohatra. Inona no tanjona kendreko ao anatin'ny herintaona? Raha herintaona no napetrako mba hatratrarana an'izay tanjona izay, andeha atao hoe hianatra teny anglisy anga, hahay teny anglisy. Azo atao tsara mantsy ny mianatra teny anglisy raha kingakinga saina ianao anatin'ny 3 volana monja, ary azo atao tsara zany ny mivalapatra ao anatin'ny herintaona. Ny ho tonga diksionera kosa aloha dia tsy izay no antenaina fa ny ho afaka miteny sy mamaky kosa dia mety ho vita tsara ao anatin'ny herintaona. Raha herintaona zany no hianatra teny anglisy ohatra, dia isaky ny inona aho zany no hianatra. Ilaiko angamba ny manantona mpampianatra sa ampianatena re ahy ndia ampianateny, dia lasa zany mividy boky. Dia hitako anatin'ilay boky fa 90 andro no ilaina raha te ahafe tsara ny fahalalana rehetra mikasika ny teny anglisy. 90 andro zany hoe eo amin'ny 3 volana eo anie zany, dia apetrako zany hoe isam-bolana zany aho tokony ahay lesona 4 mba ahafahako mahatratra ny tanjona mandritry ny taona. Izany dia midika fa tsy maintsy mametraka fandaram-potoana zany isan'andro atokana hianarana teny anglisy. Dia raisina indray ny lafiny ara-batana dia toy izany ihany. Ndenga hikarakara ny fahasalamako aho, tsy hiaro tory intsony fa hifovo maraina, ary manomboka izao dia hanao ditongotra isa-maraina na hiazakazaka isa-maraina, no fanatanjahantena isa-maraina. Amin'ity taona ity dia hiezaka mba hianatra milomano ary hahay milomano amin'ity taona ity. Ohatra zany tsy mahasalama ho ny mihinana sakafo atenatena-potoana, hiezaka aho mba ho afaka amin'izany. Zany rehetra zany dia azo atao ao anatin'ny tanjona kendrena avokoa, apetraka ao anatin'ny andro, ny herinandro, ny volana, taona. Dia raisinao koa ny lafiny hafa eo amin'ny velaram-piainanao, ny ara-panahy. Ny ara-panahy dia zava-dehibe satria izay ny miantoka no avintsika mandrakizay. Tsy azo ataoko totoa mihitsy izay lafin'izay. Dia azonao atao tsara ny mametraka ho inona ny tanjona kendrenao. Azo atao angamba ny hoe hamaky baiboly aho mandritry ny taona. Raha izany no izy tsy maintsy mamaky toko 4 zany isan'andro. Toko 4 isan'andro ny tsy maintsy vakiako mba hatratrarako zany amin'ny faran'ny taona. Izay le fanazarany tena amin'ny fametrahana tanjona. Ary raha isa-taona ianao no manao tahaka an'izany, rehefa tonga ny faran'ny taona dia ahafaly ianao ny manao tombana, mahita ny zavatra vita sy ny tsy vita, ary mandinika ny amin'ny hoe inona ny antony na tonga n'izay tsy ho vitako. Ary rehefa misy kosa ny vita dia ho faly ianao hiaraba ny taona vaovao. Fa tsy misy zavatra mahamena ohatrohatran'izany hoe mifaly fa tratry ny faran'ny taona kanefa ny tanjona napetraka tsy nisy tratra.
nazara fa vita. Anisan'ny tanjona lehibe ho an'ny tanora ny hoe hiasa, hanana asa hivelomana rehefa lehibe. Ndikan'izany a dia tsy maintsy mianatra tsara aloha zany zao, tsy maintsy manana diplôma, ary indray andro any dia hianatra asa ihany koa. Raha izany no izy dia tsy maintsy mametraka tsara ny fandaharam-potoanako aho isan'andro mba azoko antoka ny fahafahako fanadinana. Tsy misy zavatra mampalahelo tahaka an'izany hoe very herintaona izany, tsy afa-panadinana toy ny hoe nahemotra herintaona ny andro iainana. Mafy zany, noho izany a tsy maintsy manao ny ezaka rehetra mba azo antoka ny fahafahana fanadinana. Raha toa ka misy taranja hitako fa tsy dia manavanana loatra ary mety hiteraka olana ho ahy amin'ny fanadinana, dia n'izao aho zany a dia mila miresaka tsara amin'ny mpampianatra na koa amin'ny namako mba hahafahako miara-miasa amin'izy ireo ifehezako ilay taranja izay manahirana ny mianatra azy. Ary raha ilaina dia ilaiko mihitsy aza ny mandovola hanaramana ny mpampianatra, hanamafisana ny fari-pahalalako mikasika ny taranja manahirana iny. Izay no atao mba atratrarako ilay tanjona hoe tsy maintsy afaka fanadinana. Rehefa mametraka tanjona hono dia tsy fanao mihitsy ny mametraka tanjona ambanimbany, fa ny faratampony arak'izay azo atao. Asika nge miaraka amin'Andriamanitra dia ny ezaka rehetra amin'ny alalan'ny hery sy ny fahafahamanao ny men'Andriamanitra anao, miampy ny fitahin'Andriamanitra sy ny fiarovany, dia azonao antoka fa atratraranao ny farany lavitra indrindra amin'ny tanjona tianao hotratrarana. Mety miteny avetrany angamby ianao hoe mila voly zany, kanefa ny fanadihadinana tao teo anivon'ireo olona izay tafita tamin'ny fahalalana, lasa lavitra amin'ny fahalalana, dia saika olona sahirana raha-pivelomana avokoa ny ray aman-dreniny izy ireny. Ary izay fahasahiranana izay natonga azy niotra nanao ezaka ho lasa lavitra. Fa saingy ireo olona izay nanana ny ilaina teo an-tokantranony, azo lasaina aza hoe nianta mihitsy teo anivon'ny ray aman-dreniny, dia ohatra ny tsy voatosika hanao ezaka. Ka diso hevitra be isika, marina fa ilaina ny vola, fa ny tena zava-dehibe dia ny ezaka sy ny fifandraisana. Misy fomba fiteny hoe raha tiana ho tody any amin'ny lohasaha ny vato dia ny tendrombohitra no kendreo. Zany hoe ataovy mihoatra kely no izay eritreretanao azy mihitsy ny tanjona tratraranao, dia ho tonga amin'izay ilanao azy ny fetra izay ho tratranao. Eo amin'ny lafiny fanambadiana ihany koa dia zavatra anankiray ngezabe no hoe mba hanana tokantrano sambatra, hanana vady izay mifanaraka tsara amin'ny eritreritro, ary hanana zanaka mifanaraka tsara amin'ny fanabeazana izay tokony hanabeazana azy koa, ny hanabeazako azy. Tokantrano sambatra ny tiako hananana zany raha fitinina indray androany, dia miankina be dehibe amin'ny fivelarana maha olona anao manontolo izay mandritra ny fahatanoranao. Satria rehefa hiditra any amin'ny tokantrano ianao dia tsy ny vatanao ihany no anambady, fa ny mahainao anao manontolo. Ka raha tianao zany ny atratra ny tanjona tianao tratrarina eo amin'izay lafin'ny fanambadiana izay, tianao ny ahita ny vady sahaza anao, ataovy aloha izay atonga anao ho vady sahaza. Karakarao ny lafiny rehetra maha olona anao, ataovy izay ampivelatra izany tsara, fa tsy mila mitady akory ianao fa ho tadiavina vokatr'izay. Ataovy aloha izay ahatratrarana ny tanjona tokony ho tratrarina amin'ny mahatanora anao. Aza maika amin'izay fanambadiana izay. Olon-kendry sy mpandinika maro no nahita fa mety ho anisan'ny sakana lehibe anankiray amin'ny fanatrarana ireo tanjona ambony izay tiany ho tratrarina ao amin'ny fiainana, ny fidirana amin'ny fitiavana olona anankiray sy ny fiarahana amina olona anankiray. Ka eritrereto tsara zany
raha hanapa-kevitra ny hity olona no sady anatratra tanjona tsy afaka miaraka ireo anatin'ny fahatanorana. Afaka mampiaraka an'izay venao apetraka tanteraka amin'ny fahendrenao sy ny faharanita-tsainao izany, fa tsy maintsy manana ny lahara-pahameny ianao ary izay no mife ny fomba fiainanao. Rehefa ny fo mantsy no voakasika satria ny fihetsepo ny voakasika be deaibe ny amin'izay fiarahana amina olona anankiray izay, dia izay no manjary ny baiko ny fandaharam-potoana sy ny fomba fiainana rehetrarehetra. Ary torohevitra tsara mihitsy ny hoe aza miditra aloloatra amin'izay hoe fiarahana amina olona na fitiavana olona ray izay raha te ho lasa lavitra amin'ny tanjona kendrena. Ataovy maro fotsiny namana ilainao mifaneraseraman'olona satria velara-piainana anankirangezabe izay. Ireto misy fanontaniana anankiefatra izay efa nametrahan'ny olona nahita fahombiazana teo amin'ny fiainany fanontaniana tamin'ny tenany. Ary rehefa hita ny valin'ireo fanontaniana ireo ary nandray fanapa-kevitra ny aingy avy tamin'izany izy, dia izay no zava-dehibe fantatra izy ireo fa nanampy azy betsaka ho tafita tamin'ny tanjona an-kendreny. Azonao raisina tsara ny stylo dia soraty reto fanontaniana efatra reto dia mba ampiatrao amin'ny tenanao ka roy ny valiny ho anao dia mandraisa fanapa-kevitra miainga avy amin'izany. Fanontaniana voalohany dia izao: inona no zavatra na koa iza ny olona mety hanampy ahafahako manatratra ny tanjona kendreko? Inona no zavatra, iza ny olona mety hanampy ahafahako manatratra ny tanjona kendreko? Mety ho boky le zavatra, mety ho mpanabe le olona, mety olona manandratra-kefa momba ny tanjona tiako hotratrarina. Ny fanontaniana faharoa izay tsy maintsy ikaroanao valiny anandraisana fanapa-kevitra dia izao: misy zavatra ataoko ve izay mandany ny fotoanako fotsiny ka tokony ho ajaniko avy hatrany? Misy zavatra ataoko ve izay mandany ny fotoanako fotsiny ary tsy maintsy andraisako fanapa-kevitra ho ajanona avy hatrany? Ny fanontaniana fahatelo dia ity: misy zavatra izay ataoko ve izay mandany ny fotoanany hafa fotsiny? Misy zavatra ataoko ve izay mandany ny fotoanany hafa fotsiny? Ohatra ny fitiavako miresaka lavabe miaraka amina olona ohatra, mety ho fahalemeny zany. Misy zavatra ataoko ve izay mandany fotoanany hafa fotsiny? Ary ty ilay fanontaniana farany izay tena ngeza be mihitsy dia izao: misy zavatra tsy nataoko ve nefa raha ataoko dia hanova zavatra betsaka eo amin'ny fiainako? Misy zavatra tsy nataoko ve nefa raha ataoko dia hanova zavatra betsaka ho amin'ny tsara eo amin'ny fiainako? Ireo ilay fanontaniana efatra dia anjaranao ny mba mikaroka ny valin'ireo ho an'ny fiainanao manokana eo anatrehan'ny tanjona izay kendrenao. Matoky afo fa mba hanampy ianao izay torohevitra tsotsotra mikasika ny fananana tanjona eo amin'ny fiainana izay. Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao? Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao. Ko mahaiza misafidy. Ny firarianay dia ny aizanao misafidy sy hanananao tanjona tsara eo amin'ny fiainanao. Mazotoa ary maharetatra amin'ny farany amin'ny fanatrarana ny tanjona kendrena, dia aza mifidy lakana tsy misy voy satria tsy maintsy anitsy any anatin'ny rian-drano ny hafaran'izany. Lakana tsara azo antoka ihany fidiana. Hitahanao mandrakarivany ilay Andriamanitra raintsika eo an-danitra. Ny namanao fanjanena na natotosa ny fandaranao antsika tanora teto, naritina ny teo amin'ny lafin'ny teknika, tompony andraikitra Elion Andriamitansoa. AWR Telefôny
034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Manasanao anaraka ny toy ny fandalinana ny fahalavona tao edena. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Asaina ianao haritra hatramin'ny farany. Ny ozona nataon'Andriamanitra tamin'ny menarana no odiny itsika anio. Inona moa ny tenin'Andriamanitra taminy ary inona ny tara-pahazavana hita ao amin'ny oziny io? Andevaka itsika ny Genesis 7:15 izay sady andininy atao tsenjery amin'ity leson'ity. Genesis 7:15 dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny omby lahatongony. Ny menarana no nanomboka ny korotana tao edena. Noho izany, izy no anomboan'Andriamanitra ny asany amin'ny mampitsara azy. Hitanao ve fa Satana irery ny voaozin'Andriamanitra ato amin'ity tantara ity? Ny Genesis 7:15 izay nivakitsika teo dia maneho amintsika zavatra mifanohitra tamin'ny namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Nofenony fiainana sy zavatra tsara ary fitahiana ny lanitra sy ny tany tamin'ny famoronana. Izao anefa dia tsaraina ny menarana. Ny ten'Andriamanitra taminy dia mitarika ho amin'ny fahafatesana, ny faharatsiana ary ny ozina. Ho hitantsika koa nefa fa misy fampanantenana ao anatin'io oziny io. Afatra manokana ho an'ny ho avy io oziny io dia izao amonjy olona Andriamanitra. Voamarika ao ve fa omen'Andriamanitra ny fanantenana io Adama sy Eva alohan'ny tsarany azy ireo? Tena nanota izy mivady ary izaka ny vokatry ny fahotany. Tsy maintsy ho faty izy ireo. Saingy omen'Andriamanitra fanantenana izy ireo fa ho vonjeny amin'ny farany. Ahoana no anehoan'ny andininy hafa ao Baiboly ny amin'ny fifanandrinana nanomboka tany Edena io sy ny drafitra ataon'Andriamanitra amonjenantsika? Andeha mamaky andininy maromaro sika. Romanina 5:12. Romanina 5:12. Fa Andriamanitra ny fiadanana anoritoro ny Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Hebreo 2:7. Hebreo 2:7. Koa satria manana nofo aman-drano zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Apokalipsy 12:7. Apokalipsy 12:7. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Andeha ho jerentsika ny fitoviany sary ampiasain'ny Genesis 7:15 sy ny Apokalipsy 12:17 momba any Satana. Menarana no ilazana azy ao amin'ny Genesis 7 ary dragona ao amin'ny Apokalipsy. Ny hoe ampifandrafesiko ao amin'ny Genesis dia mifanindran-dalana amin'ny hoe fahatezirana lehibe ao amin'ny Apokalipsy. Vehivavy no ny antefan'ny famelezana tao Edena dia vehivavy koa no nahatezitra ny dragona ao amin'ny Apokalipsy. Ny hoe taranaka ao amin'ny Genesis dia mifanindran-dalana amin'ny hoe zanany sisa ao amin'ny Apokalipsy. Ny hoe anoritoro ao amin'ny Genesis dia mifanindran-dalana amin'ny hoe lasa nandeha hiady. Araka izany dia hitohatra amin'ny farany tantaran'ny tany ny ady eo amin'ny menarana sy ny vehivavy. Milaza mieloha amin'ny Satana Andriamanitra fa ho resy izy. Ho torotoroin'i Jesosy ny lohan'ny menarana. Apokalipsy 20:10. Ry mpiaino namana, tokony hampaherentsika izany fanalan'Andriamanitra sarona ny tantara izany. Tsy izao tao fahanginan'Andriamanitra sy tao faresen'ny olona izao ny farany. Tsia, tsy ho ela dia hitsim-badika ny tantara. Araka ny ambaran'ny faminaniana
ka hitsangana hiary ny olony ilay andriamanitra sy toa hoy ny daniela toko 2:1 daniela toko 2:1 ary amin'izany andro izany dia hitsangana mikaela andrin-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky manasa asianao isan'ny olony io raintsika be fitiavana io izay no mamarana ny fiarahantsika androany mametraka ny mandrapitafa ny mpiaramianatra aminao kaleba ndretsikivy Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.